radio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Rakolo Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volanihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambanavaranako. Mialohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Fandarana amin'ny 7 mivavaka fiamenana Andriamanitra Radio Rakolo Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volanihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambanavaranako. Mialohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasina babalala eo amintsika iarabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao dia fanimeravanao ny tenako raha tonga eto miaraka aminay raha androany tonga miaraka aminay dia tena aminao hoe tsika sendrasendra kory nahatongavanao eto fa misy fitantanan'ny tompo misy raha ilan'ny tompo anao. Alléluia. Ka dia tahiny tompo tsika rehetra tonga soa androany miaraka aminay dia ny afatra aminao dia zao hoe maharita hatramin'ny farany. Alléluia. Maharita hatramin'ny farany daholo isika rehetra. Melo anzatra aloha mandra-pianasika ny olona sasany mbola ny ambadibadika any tandolo isika hivavaka ametraka ny fotoantsika ampitantan'Andriamanitra. Ndao ampandrosika ny anavavitsika Bersava avy any Koweït izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Ranavavy Berta, anao ny fitenenana. Mankasitrika pastera tahin Jesosy ianareo menakavy sy atsika rehetra tonga manatrika amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka fiambenana izao. Hivavaka sika ry havana ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra ny amin'izao alina izao. Jesosy malalo tsy mitapika izay ny manandram-pisaorana eto anatrihanany amin'ny fahatratraranay ny alina mangina. Jesosy malalo izay mbola hiandrasana ianao, izay mbola mampangetahetany fonay andeha hiaino ny hafatra izay anirahana any amin'ireto mpanomponao hitonga ny amin'ny alalan'ny teninao masina androany. Engane Jesosy malalo na ny amin'ny alalan'ny fiderana izay asandatray ho tonga fampaherezana ho anay izany, ary ho tonga koa ho tahaka ny dity manimpofona eny aminao fanomezana ny voninahitra any amin'ny alalan'izany fiderana izany. Ny teny masina izay torian'ireo mpanomponao Jesosy malalo ho tahaka ny sabotra roa lela Jesosy hitsatoka ao anatin'ny fonom-piaino tsirairay avy, tsy ho tonga lalidalovina eny amin'ny sofinay fa tena ho mpiaino mpankatoy izay. Eo koa ny pastera melabelitra ny toriteny Jesosy malalo hanazava bebe kokoa Jesosy momba ny fampianarana ahafahanay handray ny teninao, hankatoy ny teninao, hangetaheta Jesosy malalo indrindrandrindra hanana fiandrasana anao.
Engane Jesosy malalo tena hanana fofeny fitiavana anao izahay. Ho hanana fofeny hanana faharetana Jesosy malalo mandritra ny fotoana ny amin'ny alalan'izao fotoana afaka androany izao. Da io koa ny connexion tsirairay avy. Ny fitaovana entana natanteraka izao fandaharana izao dia apetraka feno am-pelatananao. Izay rehetra ataonay eto Jesosy malalo ho feno ny fanatrehanao ary ny fanahy masina mitarika anay ahafahanay handray ny amin'ny alalan'izany hafatra sy ny fampianarana ho raisinay androany. Saotra dira laza voninahitro natolotra ianao anio mandrakizay. Haleloia. Amen. Haleloia. Mankasitraka andrianao ranabavy Berta. Dia Andriamanitra manaka ny pasoavana ny amaly fitianao dia mitombozy sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Somary efa misy signal aloha mifandarantsika dia na izay aty ary tsy dia mahita hoe firy nareo no mijery ao fa hita fotsiny ny commentaire dia fa zava-dehibe aloha izay. Raiso ary nitsodrano aloha. Haleloia. Ny tsodranontsika aloha dia amin'ny bokin'ny Job toko faefatra andininy fahenina sy fafito. Job toko faefatra andininy fahenina sy fafito no vakitsika amin'ity androany ity. Haleloia. Job toko fahenina, Job toko faefatra andininy fahenina sy fafito, minaran'i Jesosy manao hoe tsy ny fivavahanao va ny tokonao ary tsy fanantenanao va ny fahitsiny lalanao. Masiny ianao tsarovy iza moa no very tsy nanatsiny ary tena nisy olo mahitsy naringana. Haleloia. Nitsotraniko aminao androany dia zao. Ataovy izay hahatonga anao mahitsy anatrehan'Andriamanitra. Dia hitokio amin'izay ny fivavahana aminy fa mahafonjy eo. Dia tsika diso fantana hoe tao mivavaka ihany anefa fa mivavaha fahitsina, mandehana amin'ny fahitsina, mandehana amin'ny fahamarinana. Dia atao votokonao amin'izay ny fivavahanao. Fa hampinga lehibe vatolampy hampijoroantsika. Haleloia. Ijoroan'ny tongotsika ny fivavahantsika. Haleloia. Dia hatafitanao ane, hampandresy anao ane, tena hoe ho tokonao ane amin'izay rehetra lalovanao sy amin'izay rehetra trehanao ny fivavahantsika amin'Andriamanitsika. Haleloia. Rehetra izany tsodrano izany ranabavy Lovelitina France tonga soa, efa manampy France tonga soa ihany koa, Noromarasena Madagasikara tonga soa, Kotanela Belzika, Razana Monika Dubai, Mampionina France, Asana Apôstôly Madagasikara, Itodinelina France tonga soa, Todo Jesosy manakizay Allemagne, Andonias Israel Suisse, Nenamaiso Italie, Marina Tiana Canada, Razana Sylvie Koweït, Erikarak France, Soameva France, Marie Hortensine Koweït, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Rantanina Marisalina Madagasikara, Bersava Koweït, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Ranorosoa Elisabeth Madagasikara. Alléluia. Kekerandrena soa Madagasikara ihany koa. Alléluia. Ranorosoa Elisabeth Madagasikara efa directeur artisanat de Madagascar, Bavlina France, Lovelitina France, Marina Tiana Canada, Tsiravoravela France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Asany Apôstôly Madagasikara, Sandola Koweït, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Virgilina France. Alléluia. Any amin'ny lovely ny olona ray no mijery aty amiko olona roa nefa nareo nanao commentaire efa olona roapolo. Kotanela Belzika, Razana Monika Dubai, Soameva Vantenecteur, Liana Mernena France, Bersava Koweït, Rantanina Marisalina Madagasikara. Iny tompo daholo tsika rehetra rehetra. Alléluia. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nataonao? Nareo ka mandroany eritretra rehefa 21h50 indray vao hanomboka dia mbola tsisy hita. Azafady fa misy fotoana koa mba endrasako 30 tsara mihitsy vao nalevako androany hitan'ireo tsara fa mba maro fotoana koa raha drakody salama indraindray fa tsy tara foana akory. Alléluia. Izay mbola elaela tsy tafiditra nisy vao nanomboka andeha hanomboka isakamo andeha mbola ela io vao hanomboka nanomboka ara-potoantsika androany an'Andriamanitra ny voninahitra. Alléluia. Jesosy Mpandresy Madagasikara, Kadaka Malala France, raha iso misy vao tanteraka aminao ane zany ranavavy mihaja. Noromalala sery efa nivakiko teo any amin'ny Linan 24. Tsara koa zany Thierry Berthelot France. Bonsoir Thierry. Angelina Rodriguez Arabie Saoudite. Itako daholo ary tsika rehetrarehetra. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Inona no azonao lazaina ka voninahitran'Andriamanitra naseho tamin'ny fiainanao? Zavatra roa.
azoko avombela aminareo androany. Voalohany indrindra dia nirovan'Andriamanitra nandeha zany ry havana malala androany dia nisy planche zany hoe tany amin'ny toeram-piasana nisy azy zany nisy planche nisy fantsika ny ranirany efa ohatry n'iny ny alava fantsika rafesina be. Hitanareo le palette reny raha izay malala le palette le fibatana hitany reny dia palette ino moa zany bout de planche kely niala tamin'le palette zany izy dia mbola eo le fantsika amin'ny ranirano be iny arafesina be. Nandeha ry havana malala na eo ny zavatra nanao ohatry zao tamin'ny tongotro ohatry ny zavatra ny grisa tamin'ny tongotro ohatry zao jereko nandavaka avy any amin'ny semelle ny kiraroko le fantsika dia nivoaka avy ety amin'ny hitanareo le ohatra zao le kiraro zany aona le zany azavana azy ity zao le kiraro io dia nitsofoka vato le izy dia nivoaka teto amin'ny vatan'le kiraro ohatry zao ny ranorano ohatry zao tena hoe millimetre raha tena millimetre tsy nitsatohan'le izy miboaka tany amin'ny tongotro ry havana malala tena tonga dia tsy nahateny intsony eny fotsiny izy nandalo mako be teo amin'ny dia nisy naratra kely ohatry nisy hoditra nientaka teo amin'le tongotro fa tsy nitsatoka tany amin'ny tongotro fa tena miboaka lavaka ny semelle tonga dia mivoaka bary amin'le le cuiran'le kiraro amin'le takibany trandrano ohatr'izany ny fantsika millimetre ohatry zay efa tsy intsony goaka ny tongotra ary goaka na arafesina loza saiky loza fa tena nesoroko izy nareo le izy tsy nety niala satria tena niletika be loatra dia nesoroko mihitsy aloha le kiraroko dia nesoroko le izy nesoroko teo ambonin'le izy ny kiraroko tena niletika dia reko ny tongotra avy eo misy petina kely menamena kely petina kely satria nandalovan'le izy fotsiny tsara miaro antsika ny tompo miaro Jesosy fa raha tsy zany dia zava-doza ozy nareo zava-doza tena zava-doza. Faharoa manakaraka an'izany ny fizona vavolombelona koa halleloia niakatra nipasse kilasy CM2 ny faralahy-kelinay halleloia tsara tompo niakatra kilasy finiaina kely le faralahy dadafara niakatra CM2 izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra zava-dehibe zany misy ankizy miredouble misy ankizy mamery taona fa ny zanakitsika dia tena tahiny ny tompo halleloia dia izay ny an'ny fijoroana vavolombelona za mino fa ianao io koa manana mihoatra lavitra noho izany halleloia za mino fa ianao io manana mihoatra lavitra noho izany koa mino zao fa tsara be mihitsy zao ny témoignage avoaka nareo halleloia zao narirana bavolina rana bavosomeva ry mampionina halleloia misy zao any amin'ny 50 vao misy miditra eo dia mioraka be oay tara kely zay nanomboka aloha rado androany raka salama halleloia normal la francine tonga soa normal la francine moa Liban sa France raha tsy diso dia lovelitina efa niteneniko teo Angelina Rodriguez tahiny tompontsika rehetra atotrana mpitiavana be tirity dia zao ao anatin'ny tirity anao dia mivoninahitra Andriamanitra halleloia mba mivoninahitra Andriamanitra inona mba natao za mino misy fa nanaovan'Andriamanitra zavatra tsara be anao io androany dia aza velandalo fotsiny za fa omeo voninahitra izy zao ataontsika tirity raha tsy nataontsika atotrana mpitiavana be dia avy eo amaky ny témoignage nareo za Claude Arazaka tonga soa halleloia ndao ary Sumanisa iloka Samitanisa iro tinikyo Famjerinyawapu Tuzan yanao Tuzan yanao Sumanisa iluka Nalutanisa iro tinikyo Famjerinyawapu Tuzan yanao
Alleluia. Alleluia, tena fitiavana ny tiavan'Andriamanitra atsika. Alleluia. Mahatonga antsika mbola eto androany dia satria tena tiantsika. Amen. Tahian Jesosy ary tsika rehetra. Hoy raha nambavy misaotra ireo sady amin'ny témoignage. Hoy izy raha nambavy marina ty anao hoe isaorana Jesosy nanome hery sy nandamina ny tontolo andro koa. Isaorana azy koa. Isaorana koa izy fa tonga eto miara-mivavaka isika rehetra. Alleluia. Mankasitraka. Hoy izy raha nambavy koa tany anao hoe alleluia misaotra ny tompolo be fa
mbola niaro anay tamin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra zay alehanay na misy anay sady me ny tombonandro fahavelomana sy fahasalamana hatrany mbola mijoro hatrany ny tenako fa misaotra ny tompo lehibe dia voninahitra ho azy irery ihany. Aleloia, amen. Mankasitraka indrindra. Ohatrany vavilovilitinay dia raiko someko voninahitra andrany Jesosy amin'ny fitantanany tontolo andronay anio nivoaka sy niditra ny trano tsy tratry ny loza. Aleloia, amen. Marina izany. Misaotra lovily. Hoy izany vaviberta misaotra n'Andriamanitra ny lamina tontolo andro androany nomenjy sahazanay mianakavy. Aleloia, amen. Mankasitraka ny zoko berta. Aleloia. Hoy izany vavi Jesosy mpandresy mihaja hoe raika Jesosy ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana nataony Jesosy tamin'ny asan'ny tananay mivady misaotra ny Jesosy ny amin'ny famantsianao anay, misaotra nanome anay hery sy tanjaka nahafahana vita soa ny asa rehetra. Dia raika Jesosy fa mandeha ihany koa ny varotra rehetra izay natao voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany. Aleloia, amen. Mankasitraka ny anabavy mihaja isika. Hoy izy lovely mankasitraka indrindra amin'ny iramamy be mahakasika ny foko foana mihitsy izy ireny. Aleloia, tiany lovely be koa ny ireny. Mahafinaritra izany. Mierisoa be anjahana tonga soa Arabia Saodita. Hoy izany mbavy Eliana Merinena dia raiko Jesosy fa narovany sy nomen'ny zaza zay anio mbola nitafity tamin'olona ihany koa. Aleloia, tsara Jesosy. Aleloia. Hoy izy raha latotsy ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa voray sao tsara ny karama sady nampatrapo nahafapo tsara no azo. Aleloia. Dia raha Jesosy niaro sy nanome sakafo zaza ho anay menakavy kely. Aleloia, tsara ny tompo. Aleloia, aleloia. Ahoana izy raha nabavy misaotra raha latotsy izy raha nabavy Lina. Aleloia, misaotra n'Andriamanitra lehibe amin'ny fahitapity amin'ireo mpampiasa tamin'ny asa ny lamina sy vita aloha tamin'ny fahasalamana hery sy tanjaka mbola nomeny tamin'ny fahafahanay mianakavy kely mbola tafoana soamatsara atao trano indray dia raina ny anarany masina voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Aleloia, tsara ny tompo. Hoy izy raha nabavy Angely Pagès hoe tahiny Jesosy tsika rery tonga soa koa Zoky Pagès France favelany menjanahary Koweït tonga soa. Hoy izy raha nabavy Mierisoa be anjahana misaotra ny Jesosy mbola nomeny tombonandro androany feno fiarovana salama tsara. Amen. Tsara ny tompo tonga soa mankasitraka. Hoy izy raha nabavy Angelerina hoe aleloia. Dia raina Jesosy fa nisy an'ilay mpiraitra amamiko tena hoe mandoto fo be anahy foana ny ataony fa rehefa noentina mavaka atao amin'i Jesosy nahitra ny volana maromaro teo dia namaly vavaka Jesosy fa 2 andro ny alohan'ny Pentecoste izy efa te hiresaka amiko fa mbola tsy sahanteny ny vatana. Rehefa tonga ny andron'ny Pentecoste dia tsy nahita ny asa ilay madamako dia tezitra be hoe 4 andro za tsy mandeha miasa fa laozako makaina fotsiny ao dia namako io niaro aho eo mivavaka izy fa andro tsy fiasana androany. Dia raiko Jesosy efa milamina tsara izay roa vavy amin'ny maraina zany rova sakafo takan'ireny tsy nisy ninona reny. Aleloia, taminay ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Aleloia, amen. Tsara kosa zavatra vavolombelona zany tsaloko izay tantara izay. Aleloia, aleloia. Zao any amintsika zao foana teko anareo ny fahavalontsika na tonga dia mitsoka antsika ireo na lasa mihavana amintsika ireo. Tsika tsy maintsy milamina aritra kely fotsiny tsara tompo mahafinaritra kosa iny. Aleloia. Arabaina raha nabavy Angonirina avana izy Andonirina Suzelle Zoky Andonirina Suzelle. Aleloia. Dia raiko Jesosy fa nisy module au choix nirinay mpinamana mba iarahanay atao zay. Dia raiko Jesosy fa dia tafaka daholo zay amin'ilay izy nefany le tsy izay no tokony hisafidy azy fa responsable. Aleloia. Niona voalohany tamin'ny prof référente koa amin'ny stage koa za androany dia tena Jesosy fa tena tsotra be izy dia lasa ohatrany hoe motivé be zany zany izany. Aleloia. Dia raiko Jesosy fa lehibe Jesosy ny voninahitra davelona amin'Andriamanitra rery ihany. Voninahitra davelona amin'Andriamanitra rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, tsara be zany ny anabavy Suzelle dia tonga avy amin'ny tanjony iriny. Aleloia. Hoy anabavy Noromalasina dia raiko Jesosy ny amin'ny fitantanany ny anionay indray maro izy ny alavitra ny akaiky mamelona manome sakafo zaza intelo isan'andro manampy manome tolotsaina ny zanaka izay manao fanadinana famarana ny taona ary mbola afaka manaraka fitoam-bavaka eto ihany koa. Tena tsara Jesosy. Aleloia, amen. Aleloia. Misaotra ny anabavy Noromalasina tsika ozy Zoky Erika. Aleloia. Dia raiko Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka
mbola afaka mihaino vavaka fiambenana sady narovany tamin'ny ratsy rehetra tsara Jesosy saotra nampaverika. Alleluia. Na mitirina botina avao Madagasikara tonga soa aona izy zokosomeva tena Jesosy malala tompony sabata izy fa vita somatsara ny tontolo andro na azo fahasalamana hatrany tsy nanefa voaratsy ny aona izay mianakavy kely atao tokantrano mbola nahazo hafanana tonga eto tsika mianakavy velonaina somatsara tsara anao Jesosy Jehovah ray malala tompony sabata. Alleluia. Amen. Mankasitraka lalam-bava Jesosy. Aona izy ny Charline. Alleluia. Alleluia. Direct Jesosy malala izy fa mbola nanatana zao fotoam-bavaka izao indray ary misaotra azy koa fa hita somatsara niperatra mariazy ny vadiko izay ve atao anaty poudre charbon efa ray volana izay ary misaotra azy koa fa nanome fahasalamana hery sy tanjaka ary nanome sakafo sahazanay koa tamin'ny ty anio ity ary narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra. Alleluia. Tsara ny tompo saotra ny Charline. Ozy ranavavy mihaja hoe alleluia. Kasitraka nanavavy samy vavaka fanombohana. Ozy izy aza kapatitsy hoe tonga soa ihany koa aza kapatitsy fansa tonga soa. Alleluia. Tsisy sorona zoky Charline tamin'ny hira. Alleluia. Tsisy sorona ihany koa ranavavy Rodriguez. Alleluia. Ozy ranavavy itody ransoa hoe itody norina hoe mankasitraka ranavavy nampahery be ny vavaka fanombohana teo dia Jesosy ane amaly fitianao tsy ampitombo izy sy fahasoavanana. Alleluia. Amen be. Alleluia. Tahiny tomparitsika rera zay no ela misaotra anareo. Za mirary koa raha mirary tena hoe ny mbola amaly fitianareo mihoatra anao teo aloha indray any Jehovah Andriamanitra dia nireka fanamasina izy tondra an'izay ohatrambony tanany ahafahanao mijoro vavolombelona indray raha mipitso. Alleluia. Tahiny Jesosy tsika rehetra lasa tsika hitramy toro-tena aoriana toro-tentsika tonga dia veroneto tena koa mamela velatra ny ten'Andriamanitra. Ampandrosika na vavitsika Erika hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Erika anao ny fitenenana. Ny vavaka fiambinana amin'ity ality dia arabaina antsika rehetra izay nahavita ny Pentecoste dia mino sy matoky fa samy nandray ny hery ny fanahy masina itsika tsirairay avy. Raisiko fahasoavana lehibe ho ahy indray ray avy namalala ny izarako ny tenin'Andriamanitra itsika hifampahery amin'ity ality. Hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky ny filazantsara ny Lioka. Lioka 7:20 dia ny 9:10 ka hatramin'ny 7:20 no jerentsika. Lioka 7:20 9:10 ka hatramin'ny 7:20. Ny soramandry ery ambony dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nahasitranan' Jesosy ilay vehivavy tsy nahatraka sy nanaova ny fanoharana ny amin'ny fanaovan-draharaha amin'ny sabata. Amen. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafaharofy 17 taona ary nanjoka izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Arak'ilay soramandry novakitsika tery ambony teo moa dia milaza ny hoe nanasitranan' Jesosy an'ilay vehivavy tsy nahatraka. Matetika moa Jesosy rehefa mampianatra any amin'ny sinagoga na any amin'ny tempolo na eny amin'ny kianja eny dia manao fahagagana. Manao fahagagana foana Jesosy indrindra efa amin'ny andro sabata. Efa amin'ny andro sabata izany Jesosy dia manasitrana matetika. Ohatra izao ilay lehilahy mandrano izao nositrany Jesosy tamin'ny andro sabata. Ohatra ihany koa ilay lehilahy maty tanana dia nositrany Jesosy tamin'ny sabata. Dia nisy lehilahy anankiray ihany koa ilay narary nandritra ny 30 taona ilay nipetraka teo amin'ny farehany Betesda dia nositrany Jesosy tamin'ny andro sabata. Izany hoe izay toerana andalovan'i Jesosy izany dia tsy maintsy misy hetsika foana ataon'i Jesosy eo. Na io fahagagana, na io fanasitranana, na ihany koa misy fampianarana. Ity vehivavy ity ry havana malala moa dia rehefa niditra tao amin'ny sinagoga izy voalaza ny ten'Andriamanitra teo dia izy dia manana fanahy mahafaharofy izay niainany nandritry ny 17 taona.
mety hoe vao kely izy ohatra dia efa tratran'io aretiny io na koa hoe efa mety izy efa lehibe ohatra no tratran'ilay aretina. Tao anatin'izay 12 taona izay nefany dia mety nitady fanasitranana foana ity rahavehivavy ity sy mba teo afaka amin'io mahafarof io, fa mety tsy nahita fanasitranana izy. Fa mety teo ihany koa ry havana malala no nanomboka nanana hetaheta ity vehivavy ity hiditra ny tempony mba hitady an'Andriamanitra, mba hivavaka, mba hitady fanasitranana. Raha jerena moa ny etahan'ity vehivavy ity ny toe-batana izany amin'izay ilay hoe tsy nahatraka izay dia tsy tokony izy afaka ny handeha lavitra, afaka hifindra toerana alavitra, izany hoe sarotra aminy izany ny handeha hamindra satria raha ny etahan'ny vatany raha ny toe-batana izany dia tena hoe fahoriana ho azy no mandeha mamindra. Fa nefa ny ravana malala ity vehivavy ity na dia teo ary izay rofy nisy tamin'izay izay aretina nisy tamin'izay dia izy dia nanana hetaheta niditra ny tempony hitady an'Andriamanitra. Dia rehefa manana hetaheta moa isika dia mahita, dia teto izy nifanojo tamin'i Jesosy satria tonga ihany koa ny fotoana fanafahana azy amin'ilay aretina. I Jesosy raha vao nahita azy niditra tao amin'ny tempony io dia tonga dia onena azy Jesosy tonga dia nahalala azy Jesosy, tonga dia nahita azy Jesosy nitsinjo, tonga dia mason'i Jesosy nitsinjo azy satria fanahy roa ihany koa no mifanohatra eto no mifanena. Tonga dia fantatr' Jesosy izany ny fanahy izay ao anatin'ity vehivavy ity, ary fantatr' Jesosy koa ny tao am-pon'ity vehivavy ity satria nanana hetaheta izy dia onena azy Jesosy. Ary ity vehivavy ity rehefa namarana dia sananao dingana izy, na dia sarotra aminy ary arak'ilay voalazako teo hoe sarotra aminy ny handeha, sarotra aminy ny hifindra toerana, sarotra aminy ny hamindra amin'ny toe-batany dia tsy nataony sakana nefa izay aretina izay, fa tonga ihany izy anatona an'Andriamanitra, tonga ihany izy hitady an'i Jesosy satria mangetaheta io sitrana, mangetaheta no ahafahana. Isika rehefa manana aretina ihany koa, na ohatra hoe mandalo olana, mandalo ady, manana zavatra manahirana, ohatra hoe voafatotry ny fanahy ratsy, dia ireny izany tsy tokony ataontsika hoe sakana voalohany indrindra anatonana an'Andriamanitra. Ireny izany tokony hoe tombony ho antsika hitadiavantsika an'Andriamanitra satria amin'ny alalan'ireny no ahitantsika an'Andriamanitra. Eo tsika vao manana hetaheta, eo tsika vao mety mitombo bebe kokoa ny vavaka ataontsika, eo tsika vao mety mahalala an'Andriamanitra. Teto ihany koa ity vehivavy ity dia raha ny hitany toe-pony dia nanana faharetana izy. Nanana faharetana izy satria nandritra n'izay 12 taona izay izy dia mety hoe tao anatin'izay taona izay izy dia mivavaka foana, nitady an'Andriamanitra, nitia an'Andriamanitra, nifikitra tamin'Andriamanitra, ary nanana fanantenana koa tany anatiny ry havana malala hoe indray andro any izy dia ho sitrana. Dia isika koa aza mora kivy raha hoe mivavaka ianao ohatra dia marary ianao nefa efa mivavaka, mitady fanasitranana ianao dia tsy mahita, mbola tsy mivaly ihany mivavaka ao, mbola tsy sitrana ihany ianao, mandalo olana ianao dia mbola tsy mivay ihany ny olanao dia aza kivy tsika na hoe milavolefona fa manana an'izay hetaheta izay tahaka n'ity vehivavy ity hoe nandritra ny 12 taona izany tsy mora ny miainana an'izany fa ity vehivavy ity nefany tao anatin'ny hetaheta-po dia tao anatin'ilay faharetana. Dia tsika tokony manana an'izay faharetana izay rehefa mitady an'Andriamanitra satria Andriamanitra koa mizaha toetra antsika ao anatin'izay fotoana izay, ao anatin'iny aretina sy ao anatin'iny fotoana hitadiavantsika azy iny fa
ny tokony ananantsika sy ny fanantenana tokony ananantsika dia tahaka n'ity vehivavy ity dia nanana fanantenana foana hoe mbola hitraka izy mbola ho sitrana izy mbola ho afana ny rofo rehetra sy ny fanaratsy rehetra ao anatiny andray androany dia teto ravana malala hitan'Andriamanitra izay hita izay dia nifanojo tamin'i Jesosy izy ary tonga ny fotoana nanafahan'i Jesosy azy vao miditry ny sinagoga fotsiny izy dia efa hitan'i Jesosy ary teo Jesosy tonga dia niteny tamin'ny feo mahery raha vehivavy ozy izy afaka mirofinao ianao tonga izany dia niova ny fiainan'ity vehivavy ity vao niteny Jesosy satria naninona ity vehivavy ity dia efa tao am-pony foana ny etaeta hitady an'Andriamanitra ataovy ao anatinao koa izany etaeta mitady an'Andriamanitra izany mety rehefa nandeha teny am-pandehanana teny ange ity vehivavy ity dia mety tsy tsarontsony tsy tsarontsony ilay aretiny mety tsy nataony sakana tsony ilay aretiny fa ny fikitra foana izy tonga foana izy mivavaka na dia teo ary izay aretina nananan'izay ary tao anatin'izay 20 taona ny ainan'izay dia mety sarotra aminy ny aina satria mety marobe ny olona no niala taminy mety marobe ny olona nefa tsy mifandray taminy tsony ary ao anatin'izany hoe tsy mahatraka izany nge ravana malala dia tsy mahita ninina intsony tsy hitanao tsony ny zavatra mahafinaritra amin'ny fiainana tsy mahafinaritra anao daholo ny zavatra hitanao satria ianao miondrika ianao ny tany no hitanao izany hoe tena hoe tsy misy raisina mihitsy izany ny fiainan'ity vehivavy ity fa mayoka lalandava ny olona mba mahita masoandro mahita volana mahita kintana mahita ny zava-baovao eny amin'ny tanàna eny fa izy kosa nefa tsy mba mahita ny fahitan'ny olona satria miondrika izy raha tsy miondrika izy dia mody ao an-trano dia matory izay ny fiainan'ity vehivavy ity fa inona ry havana malala le aretina izay nisy tao aminy nataony tsy nataony sakana fa iny ary noentiny teo amin'Andriamanitra iny noentiny ivavahana hitadiavana an'Andriamanitra asa tsy fantatra hoe inona ny mety rofy eo amin'ny fiainanao fa aza ataonao sakana ry havana malala io aretinao io hitadiavanao an'Andriamanitra fa ity vehivavy ity rehefa nitady an'Andriamanitra nanantona an' Jesosy izy dia nahita famonjena itsika ry havana malala ity tenantsika ity dia araka ny ten'Andriamanitra hoe tempolo velona itoeran'Andriamanitra ka rehefa manaiky tsika ny toeran'Andriamanitra ao tapontsika manaiky tsika ny diran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy manao hetsika Andriamanitra ry havana malala rehefa manaiky tsika hoe Jesosy no ampidiridika ao anatin'ny fontsika io dia manao dingana izy manao hetsika izy hanafaka atsika manao hetsika izy hamonjy atsika tahaka nataony tamin'ity vehivavy ity novonjeny ity vehivavy ity tao anatin'ny rofony ary rehefa niteny izy dia niaraka tamin'izay ny famonjena azy niteny Jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao dia sady nametra tanana azy izy teony eo ihany izy dia nitraka nahita ny lanitra indray nahita ny fahatsaran'Andriamanitra izy dia nideran'Andriamanitra izany koa ny tokony ataontsika ry havana malala mila manatona an' Jesosy tsika mila manana faharetana tsika mila manana fanantenana tsika dia rehefa sitrana eo ihany koa tsika dia mila mideran'Andriamanitra sy mankalaza an'Andriamanitra satria ahafahan'Andriamanitra ny famonjena tsika dia izay indray ny fampianarana entiko tamin'ity an'ity dia voninahitra sy nitera dia ho antsika tsirairay avy ho an'Andriamanitra dia fiadanana ho antsika tsirairay avy aleloia amen. Aleloia mankasitraka ny anarana mba verikata anatin'izay toriteny mambe zay mambe toriteny aleloia dia Andriamanitra manaiky mpahasoavana ny maro fitianao dia mitongotra sy mpahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Erika aleloia lika toko fa 13 andininy fahafolo ka hatramin'ny 17 moa no nivakiny fa za kosa angataka olona aminareo androany olona anankiray afaka ny hamaky teny aleloia dia iny compte quoi hamaky ny lika toko fa 13 andininy fahafolo ka hatramin'ny 17 ilay olona izay iantso eo manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny 17 zany no vakitsika androany satria ao no andraisantsika
fampaherezana. Aleloia. Izy ary zay olona iantso zay tonga dia miantso izy a vonona mandrakariva ny groupe zay maharesy ny Aki radio anao asan'Andriamanitra mamaky teny. Aleloia. Aleloia. Toko 17 andininy 17 novakitsika olona ray ihany zany ilayntsika hamaky teny androany a. Izy ary zay olona izay hamaky tenin'Andriamanitra. Aleloia. Toko 17 andininy 17 novakiny zay olona iantso izy zay. Aleloia. Miandraindray zika fa tsy maintsy misy iraradraraka mihitsy ny appel raha aveo dia izy amreo ary no atsony izy amreo no hamaky tenin'Andriamanitra. Aleloia. Aleloia. Nao resitsika sary. Izy moa zany no iantso eto fa tsy ny tompona toriteny ihany. Aleloia. Dia andao ary metsika fitenina avy hatrany ary a raha napahaverika ianao fitenena Luka 17 andininy 10 ka hatramin'ny 17 novakinao azafady. Makasitraka pastera namy fitenenana dia tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy koa tsika rehetra. Dia araka maka ny teny tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata ary indro nisy vehivavy izay nanana faharofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatratra akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe ravehivavy afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka sy ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Dia namalaka nanao tamin'ny vahoaka hoe enemana no azo anaovan-draharaha koa avy ositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Koa avy ositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata zafady. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe ry mpiatsara velatsihy moa tsy samy maniombony na miboriki ny fiaran'ny fihinam-bilona amin'ny sabata fa ianareo fa mitondra azy isotro rano. Koa ity vehivavy ity zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotry ny Satana izao 12 taona izao moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata fa ary raha nilaza izany izy dia nangahiahy izay rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Amen. Aleloia. Mahakasitraka indrindra andranam-pahaverikatsika tao anatin'izay vavaka tao anatin'izay vaky teny a nafinaritra be zay. Andriamanitra manaky pasoavina ane a amaly fitianao tombozitra sy pasoavina hatrany mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleloia. Aleloia. Ny soramary dia nanasana Jesosy an'ilay vehivavy tsy natraka sy ny nanaovany fanoharana tamin'ny fanaovana-drahany amin'ny sabata. Aleloia. Zareo ty tamin'izay voanianatra ny toriteny alohan'ny batisa niofana toriteny zay tamin'izany tamin'ny taona 20 dia io teny io no anisan'ny no nanaovana pasteranay fampianarana anay zany dia nadiadina io teny dia zao nanontaniana ahoana azy izy nahitany Jesosy an'le vehivavy io hoe tsy nahatraka dia hoy izy aho hoe satria io rehetra tsy nahatraka ny olona rehetra mitraka dia rehefa miavaka ianao zany a dia tonga tazana be ianao hoe tena io misy olona miavaka mpamoana iny miondrika. Ty vehivavy ity a dia tsy nahatraka izy. Zao rehefa malala ity vehivavy ity zany a tsy hoe aretin-damosina ny problème, tsy hoe aretina taolan-damosina na aretiny hatoka hoe misy taolana tsy mety. Raha tsy zany a dia vitan'ny ostéopathe sy ny mpitsabo taolana ny aretana. Zao milaza ny ten'Andriamanitra nanana fanahy mahafarofy ka itao ambadika izy tsy mahatraka io
fanaratsy ny ao ambadika io. Alleluia. Fanaratsy ny ao ambadika io. Zao raha marary andoha indray mandeha ianao indroa, vitan'ny vavaka zany dia vitan'ny paracetamol. Ary aretina andoha ny anaran'izany. Fa raha herintaona tsy mitsahatra anao marary andoha isan'andro, dia tsy aretina andoha ny filazan'izany fa asany maizina. Ary tsy paracetamol intsony, tsy vavaka intsony fa délivrance. Alleluia. Zay indrindra ilaina amin'izay. Nisy vehivavy ireo izy nanana fanama faharoa 20 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Mety misy olona eto ataon'ny devoly tsy mahatraka mihitsy amin'ny fiainana. Hoy isika tsy mitraka mihitsy za tamin'ny tena ty tratrana somary adiady kely izay fa tena tsy nitraka tamin'ilay olana. Tsy nahatraka. Misy olona tonga eto androany tsy mitraka mihitsy ao amin'ny fiainana. Ataony ny devoly ataony ny fanaratsy tsy mahatraka mihitsy eo amin'ny fiainana. Zao vao mafaly teneniko anao, hitan'i Jesosy ianao tsy mahatraka io. Ny tena marina 20 ary rehefa nahita azy Jesosy, alleluia. Hitan'i Jesosy ianao tsy ataony fiainana tsy mahatraka io raha lasa nabavy malala. Hitany io. Ny ten'Andriamanitra hoe ary Jesosy rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy tamin'ny kanao tamin'ny hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Jesosy tsy niteny hoe ranabavy mahitsiny ny lamosinao na hositrana ahitsany ny taona an-damosinao. Satria raha ka niteniko taminao ao ambadika io misy atao hoe fanahin'ny rofy. Ny olona marary lava tsy mitsahatra mandeha hôpitaly, tsy mitsahatra mihinam-panafody, rofy reny, fanahy rofy reny mila délivrance ianao. Raha misy olona eto tratrana aretina mitaiza, efa ela be tao aminao foana io aretina io. Dia zao toizatsika aloha ny teny dia titrako izay afaka ny fandarana. Alleluia. Asio j'adore kely mitady hoe tapaka ny fandarana azafady. Miandry kely aloha tsika. Alleluia. Hoy izany karakelina rehetra rehetra. Mahafinaritra ery mijery azy. Rehefa tsy manjavona intsony ny sarany aminareo, tsy le manao ny loatra ny sary hosodoko ireny intsony dia miteny kely nareo efa mety dia toizatsika ny ten'Andriamanitra azafady. Alleluia. Efa mety ve? Efa mety hoy zany baviliana misaotra azy. Alleluia. Zao zany nametrahan-tanana ilay vehivavy dia niaraka tamin'izay dia nahatraka izy, dia nitraka izy. Tena ninona avy eo? Dia nankalaza an'Andriamanitra izy. Tsy lamosina zany ny problème an'ity vehivavy ity. Fa izy mihitsy ny tena efa possédé-ny devoly izy. Misy fanaratsy misy tao anatiny. Saotra rehetra namaly. Alleluia. Zao ny zavatra nitranga rehefa namalala. 20 taona ity vehivavy ity tsy nahatraka. Fa maninona izy no atao mahatraka androany. Ny valin'izay dia zao tonga ny fotoanan'izy Jesosy. Alleluia. Dia teny aminao koa sao dia mba fotoananao sy Jesosy amin'izay koa zao. Mba hitsahatra amin'izay ty aretinao, ty ianao tsy mahatraka, problème lava, aretina, tsy fisiana,
ady maro isan-karazany. 5 taona zany ianao nenty vehivavy ty 20 taona fa zao rehefa namalala ny zavatra mahafinaritra ty vehivavy ty a ity vehivavy ity de olona mpitandrina sabata izy io. Zao tena marina nandrasan'i Jesosy ho tonga tamin'ny sabata mihitsy aloha ty vehivavy ity. Somary zana toetra kely zany. Jesosy efa tonga talohan'io andro sabata teo amin'ny tanàna io a fa mbola tsy nifanena tamin'ny raha vehivavy izy. Nandrasany no tonga mihitsy aloha ny sabata. Lao jereketo izy raha ho avy. Alleluia. Iny izy fa tonga atao raha vehivavy na de tsy nahatraka azy. Tonga ho izy aninona tsy nampoziny koa atao Jesosy a. Fa zao ny toetsain'ity vehivavy ity. Zany de iteran'Andriamanitra. Zany de anompo an'Andriamanitra. Na de tsy mahatraka aza mbola sabata androany mbola andeha iteran'Andriamanitra. Tonga izy na ame voninahitra an'Andriamanitra na de narary azy. Ho Jesosy alao avy eo. Tena vehivavy voasitrana, voanitraka. Inona natao voalohany? Tonga de nankalaza an'Andriamanitra satria maninona? Raha olo-kafa io a vo natraka de ny zavatra atao voalohany manao zavatra tsy azo natao tam'izay. Tonga de nanova PDP aloha. De nanova photo de profil aloha. Efa izy mitraka iny de asiana le teniteny divadivana manolona kely. Ay zay izy mitraka tsy mahatraka eo na tsisy adiniko reny teninareo nandratrana taloha reny na anareo ny ale de anay ny retour na tena hoe teny miadiady aman'olo reny. Raha olo-kafa io a tonga de sary mahatraka aloha atao voalohany. Fa inona ty vehivavy ty nataony? Tonga de nandeha nankalaza an'Andriamanitra satria nahoana? Satria nahazy efa fiainany mankalaza an'Andriamanitra. Raha androany ianao misy olana, raha hainao no midera an'Andriamanitra anatin'ny olana io am'izao, za miteny anao fa inona te olona mpidera an'Andriamanitra. Ny olona mpidera, alleluia, ny olona mpidera an'Andriamanitra de ny olona mahay midera an'Andriamanitra tsy mahita ideran'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy natraka izy tandrina sabata. Natraka izy tandrina sabata. Tsy natraka izy na ame voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Vo sitrana izy de ina atao voalohany nandeha nankalaza an'Andriamanitra izy. Alleluia avana. Raha misy ireo tratrany aretina amin'ny taiza tsy mahatraka amin'ny lafiny inona zay le toy an'le zavatra teneniko teo am'izay. Ty am'izay toy an'le teneniko teo raha marina ty anahy. Manasanao manokana ho avy amin'ny sabata zao. Amin'ny sabata ho avy zao a misy fitondrahantsika mivavaka manokana ho an'ny olona taizana aretina. So amin'ny asa aman-draharaha satria ohatry ny tao maromaro no aminareo no niatrika olana momba ny asa aman-draharaha. Amin'ny sabata zany a de efa miangavy indray ny mpampatsiahy am'izay fotoana izay. Izy vavaka spesialy ho an'ny aretina amin'ny taiza. Ny fanahin'ny rofo rehetrarehetra sy ny asa aman-draharaha ankoatra ny vavaka izay antsika mivavaka tahaka ny mahazatra amin'ny sabata ho avy zao anaty commencement anaty zoma ny dikan'izany. Reny le izy misy voasitrana de jery be izy fa zao vao mba miaina. Tsy azo ahitsy mihitsy. De misy zay ao izy hoe aza ilikilika ny ondrom-bolo fa tsy andraka aza taloha aty efa mitraka. Zany mihitsy. Misy ohatr'izany mihitsy. Zao rehefa namalala ary ny mpanapaka ny sinagoga de tezitra satria Jesosy nanasitrana tamin'ny sabata. De namarika anao tavoky eneva no nanaovan-draharaha koa avy eo sitranona amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Zay indray le mpitandrina ny sinagoga sy ny fariseusy ny sadotsia tsy mahavita de manome tsiny. Marina fa sabata. Tenenareo tsara ny sabata de tsy fiasana. Ohatra zao ny asa mpivarotra tomobila de sabata tsy miasa, tsy mivarotra tomobila. Raha mpivarotra anana ianao de tsy mivarotra anana ianao sabata satria asanao io. Mpanjaitra ianao mipetraka ny masinina kodina, mipetraka ny totozy sy ny ina moa le fanaovana
le atao hoe tele iny le nanana iny ry mamanay ohatry ny zavatra maketo amin'ny fanondry zay izy dia atosika amin'iny le tsy haiko izay anarany nareo vehivavy mpanjaitra mahay an'izany mipetraka raha mpanjaitra anao dia mipetraka daholo rehefa satria mitandrina sabaty ianao raha mpivarotra ianao dia midy ny nisy fotoana zay efa saika hitanjona andren'le station d'essence rehefa manelingelina tsy mety le fanosehana mipetraka amin'ny fanosehana ary Jesosy inona ny asany mpamonjy mpanasitrana sy ny sisa sy ny sisa ka raha ohatra tokony hitandrina sabata koa hoe Jesosy zany ny sabata tsy fiasantsika ary nazavain'i Jesosy zao hoy ny mametrany hoe nemana ny azo anaovana raha da visy tranona amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata fa namana azy tompoko ny hoe ry-piatsara velatsy moa tsy samy namany omby sy ny biriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny andro sabata fa ianareo ka mitondra azy isotro rano. Alleluia. Ity vehivavy ity ozy izy zanak'i Abrahama zay efa nafaty Satana 70 taona zao no tsy tokony vahana ho afaka amin'ny fatorana zany fa amin'ny andro sabata ve izy. Voalohany indrindra Jesosy tsy niantso an'ity vehivavy ity ikile maina na itsy matraka na marary lamosina. Tsy zany ny antsoiny Jesosy azy fa inona ny antsoiny Jesosy azy zanak'i Abrahama. Alleluia. Zanak'i Abrahama. Ianao vao hitan'i Jesosy amin'io problemanao io ndray misy olona anarana mihitsy antsika i marary lava i rainy lezo i farofy afaka solonao avao raha marary lava foana ianao mima tsisy avanesalina ndray rainy lezo androany ara misy eo dia tena dia zao tsy zany ny antsoiny Jesosy ty ndray raha marary lava ty ndray farofy fa izy nihitan'i Jesosy efa mahitanao io izy rehefa mahitanao marary io Jesosy mahitanao tsy salama io Jesosy dia tsy ny fahasalamanao no hitany fa izy anitany no mahazanak'Andriamanitra anao tsy maintsy vonjena ianao satria nahoana satria ianao zanak'Andriamanitra. Alleluia. Zao ry havana tsika no tsy miasa rehefa sabata satria tsika le omby boriky le mila mandeha misotro rano sy apahiriza ao amin'izay andro sabata fa ny tompony ny omby sy ny ondry sy ny boriky mamany ireo olona ireo mamany ireo bibiny ireo mba hihinana sy hisotro fa sabata. Alleluia. Anjaratsika zany tsika omby sy ondry sy boriky tsika ndray vahana rehefa sabata mba hihinana tsy miasa angetsy ataontsika amin'izany fa mihinana fa Jesosy indray amin'ny mahatompo ny sabata azy dia miasa izy manao inona izy mamany ondry. Alleluia. dia inona moa fa dia tsisy nihinana ho tenenina ny olona nangahy ny olona teo tsy nisy nihinana tenenina. Alleluia. Some vo ny taloha natsony hoe raha marary lava zahako indray natsony olona taloha eny namako hoe raha reradava za misy aretin'izay taloha misy fotoana raha vao reradreraka ohatra hoe avy ny arotoro ohatrany dia fa misy effort tampoka ataoko dia misy palpitation be dia rehefa mihetsika io palpitation io dia tena tsy mahavita ninina mora reraka kely dia ohatra hoe miakatra totohatra zay dia namako efa tonga ery lavitra izy mbola maka ny tempo foana dia nataony olona anarako tamin'izay raha reradava fa zay taloha raha lalana zay zany taloha mpinamana anaky telo lahy dia zay zany manao ratsy dia aveo dia nandova zany zay hoe mifoka zava-mahadomelina dia aveo dia matahotra zany sao dia davy ny polisy na davy ny anina dia avy misy miteny hoe izy dia tsy teny hoe rado ny anarako dia le namanay zay rahalala dia namako anankiray zay miso mety miantso ety mety ipikso dia zao dia tsy teny zany anarana hoe iza fa atao hoe rahandao atao rahalala tolona na tsika dia amin'izay raha misy manontany hoe fa izy rahalala dia rahalala iza dia tsy fantatra zany hoe rado zay fa rahalala dia le anarana nataon'olona taloha hoe rahalala reradava le namako indray rahalala kopatsofina satria sofiny ngeza be zay rahalala kopatsofina dia za rahalala reradava nataon'olona anarako ohatrany soaveva mihitsy ny soaveva mararalava za tena reradava aizy rahalala reradava dia rahalala iza mbola tavela dia reradava
dia zay tena zany mihitsy ny atany fa raha mijery anao Jesosy androany mety reradava ianao tonga eto tsy reradava ny fahitany anao fa zanaky Abrahama izay tsy maintsy sitrangy ty fa zanak'Andriamanitra. Jesosy inge mahita anao rehefa namana hafa ny fijerin'ny olona anao fa fijerin'i Jesosy anao na inona nefa tsy tian'olona ho akekezina intsony ianao na tena hoe mena tahaka ny jaky ianao efa ozy ny hoe mifidatra amin'ny fahotania fa za mifampiarahaba amin'iny zanak'Andriamanitra malala eo masony. Alleluia. Mijeren'i Jesosy anao dia ankazay mihitsy ka raha lala zara lala ledao dia namokiray raha lala kopatsofina zany izy sofiny tena ohatry ny elefanta kely ohatry zao mihitsy ny sofiny namako izay dia tiako lazaina anao dia zao sitrana raha vehivavy nanakitra tao amin'ny sabata izy dia nisotranin'i Jesosy Kristy tompony sabata amin'ny sabata ho avy zao raha mba manaiky ianao raha te ho afaka ianao afaka spesialy nandratsika eto eny mba atao ihany koa aloha ny piva satria tsy hoe piva moa zany fa fanetanana satria mba faly koa zay mba mahita anao hitandrina sabata eraka aminay aloha sitsika ohatry zay mihitsy asitsika antony ohatr'izay mba ahafahanao tonga. Alleluia. Dia afaka tonga ianao vonintsika ifampivavaka ifampitondram-bavaka zay ny androany sitrana raha vehivavy natraka amin'izay inona no nataony voalohany vao natraka izy nideran'Andriamanitra ianao io hositranin'i Jesosy ianao inona no ataonao raha sitrana amin'izao ianao inona no ataonao voalohany raha tafavoaka amin'izao olana zay iainanao izao ianao. Alleluia. Ny raha vehivavy tonga izy dia nankalaza an'Andriamanitra ianao koa tokony andeha hankalazana ny tanjon'Andriamanitra amintsika rehetra va ninona lalovantsika ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainantsika dia nataon'Andriamanitra foana ahatonga antsika hidera azy zay foana ny tanjon'Andriamanitra koa dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Ny fahasavan'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy hitra amin'ny fizarana fatsapantsika tapitra ny toriteny. Alleluia. Rehefa tapitra ny toriteny dia fantatrareo ny kaonty izay etsona. Alleluia. Ino ny kaontiko an'izay antso. Alleluia. Mahafinaritra izy les traductions c'est l'enfant de Dieu que Jésus t'appelle et ce n'est pas un simple pseudonyme ou un surnom comme Rérata. Tena mahafinaritra izy fanaovanao le izy ranavavy marina te alahy eny zay le izy fa dia iny tompontsika rehetrarehetra tsara ny tompontsika mahafinaritra miaraka aminy. Alleluia. Ratsika piditra olona izara fahatsapany izy ary niditra voalohany eo ianao za miteny aminao fa olona tsy zoviana aminao ide ilay olona avy any Arabia Saodita maro milamindamim-piteny zay izy ary dia metsika fitenena avy hatrany ary izy inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina raha nambavy Anglina Rodriguez anao ny fitenenana. Mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia manana fitanana Jesosy ho aminao sy ny ankonanao dia ho amintsika rehetra ihany koa dia sotranareo menadako tamin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mampahery be ny zavatra tena nakasika bearaka be hoe amin'ile vehivavy efa naharofina litra 20 taona io izy zany dia le aretina tsy hoe aretina marary taona damosina na ohatran'izany fa hoe misy fanahy mahafarory dia ny aretina tahaka an'izay zany dia tsy tena raha ny aretina hafa zany dia afaka mihinana fanafody dia mety sitrana fa le fanahy ity zany dia amin'ny alalan'ny délivrance amin'ny alalan'ny mivavaka dia nakasika be mihitsy ny hoe ile vehivavy io efa mpitandrina sabata izy ary efa fantatry Jesosy hoe mpitandrina sabata io dia Jesosy efa le tonga loto amin'ny tanàna io fa ny andrasany hoe ho avy sa tsy ho avy fa tonga moa le vehivavy dia tenenin' Jesosy hoe afaka mirofonao ianao dia tena hoe délivrance natao Jesosy zany no naafaka le aretina dia nahatraka izy dia nakasika be le hoe izy koa lefa
mpiteran'Andriamanitra zany dia sady mpitandrina sabata foana izy na tamin'izy tsy natraka izy dia mpitandrina sabata. Rehefa natraka koa izy dia mpitandrina sabata ary nataony tsy hoe rehefa natraka izy dia le misehoseho tahaka ny fanaon'ny olona amin'izao tonga dia le manao an'ireny teny hafahafa ireny izy zay dia hoe reo tsy mahatraiky eo fa tsy izany nazy zavatra naterina azy fa niteran'Andriamanitra. Dia Jesosy kokoa tiako tena nahakasika be ilay hoe Jesosy tsy miantso anazy tsy nanisy anarapetaka taminy hoe le vehivavy marary taolana davesina na dia ohatra izany fa tonoiny hoe zanak'i Abrahama. Dia tena hoe mahakasika be mihitsy izany dia tsika koa tahaka an'izany dia isika izany dia hoe Jesosy dia mpanasitrana izy mpanafaka izy amin'ny andro sabata. Nefa hoe sabata dia tsy andro tsy fiasana fa andro zany tena hoe hivavahana. Kanefa Jesosy dia nanasitrana nananao aza zany Jesosy satria Jesosy mihitsy no tompony sabata. Dia hoe ny biriky sy ny omby sy ny ondry sy ny ohatra izany fa any hihinana sy hisotro izany rehefa sabata fa ny tompony mamahana azy. Hoe tahaka izany mihitsy tsika fa Jesosy no mpamahana antsika. Dia izay tena nakasika be anahy hoe le tsika reto koa izany mety efa nasian'olona anarapetaka tamin'ny zavatra mahazo antsika fa Jesosy tsy manao an'izany fa eo anatentsika dia hoe zanak'Andriamanitra ny antsika. Dia izay tena nakasika ana pastera dia mankasitraka indrindra tahin'i Jesosy daholo. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao mba fainginao dedikazay fa dia ho sahirana aloha zay amelabelatra aoriana zany teninao rehetra izany dia efa folazanao daholo nay ny rehetrarehetra. Aleloia. Andriamanitra manakaripasaona maro fitianao dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha-bavaingy Rodriguez. Aleloia. Mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana. Zao tsika piditra olona hafa manaraka indray raha ohatra indray rehefa orana mbavisika marina tiana dia andao dia menazy fitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Eo mankasitraka pastera tena nanamarika an'andro any zany hoe fijerevan'i Jesosy antsika dia fijery manandratra antsika manafaka dia tena hoe manome lanja. Tena teneny mihitsy hoe taranaka Abrahama zanak'Andriamanitra tsika eo imasony. Zany tsy mitsara mihitsy izy fa tonga dia hoe namatatra hoe ny fahorian'ilay vehivavy dia tonga dia vonona mpiova eo no eo ny fiainanao zany izy rehefa Jesosy no mijery anao. Dia aza misalasala mihitsy manantona azy dia ao anatin'izay zany mety hisy foana ny olona hiteny zany ohatran'ireo fariseo ireo zany dia tsy mahavita inona mihitsy eo amin'ny fiainana fa tsy maintsy hiteny, tsy maintsy tsy ataoko hoe andasa moa zany fa hiteny foana hoe ianao tsy tokony hiasa amin'ny andro sabata nefa ny asan'i Jesosy zany izay hoe manasitrana izay dia fijery Jesosy antsika zany dia tena hoe izay hoe feno fitiavana izay tsy miandry antsika tonga lafatra izy tsy miandry ninina izy ary sira koa zany za ao anatin'izay fa na ireo fariseo ireo miteny hoe andro ny lalàna zao tsy mahazo lalàna zany tsy mahazo miasa rehefa sabata fa sitranin' Jesosy koa ireo raha nisy zavatra ohatran'izay tao aminazy satria Jesosy zany izay hoe fitiavana izay izy tsy mijery izy mamindra fo dia manana fitiavana antsika ilay ondriny dia ohatra ny eritreretiko koa hoe izay no nataony ireo fariseo ireo raha sanatria nisy narary tamin'izay dia tsy mijery olona mijaly fotsiny izany izy hoe tsy mitsinona fa tena hoe tsy nijovony sitraniny fahanany dia tena nazy ny andraikitra. Dia faharoa ilay miteny ravavy Erika zany hoe ny olona zany mety hoe ao anatin'ny 70 taona hoe marary dia mety hoe hiala dia tsy tokony manao an'izany zany tsika fa tokony manana etaeta izy manana etaeta lalina ho sitrana dia mila mahatsapa an'izay zany tsika hoe misy
fifikirana koa amin'Andriamanitra na tonga ao amin'ny sinagoga isan'andro ary ianao mety sitrana fa rehefa tonga iny fotoana iny dia mila mino hoe ho sitrana amin'izay fotoana izay dia mankasitraka anareo mianadafa ny tena nanamarika an'andro ny tena tiako indrindra zany na hoe atao hoe coup de cœur ilay hoe zanak'Andriamanitra no antsoina Jesosy antsika tena hoe teny-fitiavana be foana ny azy atsonona anarana tain'tony. Alléluia, mankasitraka be dia misaotra anao koa amin'izay coup de cœur kelinao isan'andro zay misy coup de cœur kely foana ny anazy dia mahafinaritra be. Alléluia, Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao raha mbavy anaty anahy dia mitombozy sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Antsika mpiditra ho lafy manaraka indray izara fahatsapana manaraka. Alléluia. Raha ohatra ary efa ao indray raha lahatojo afa-tsy Allemagne dia andao mena azy indray fitenenana. Inona ilay azy no azo lazaina, inona no azonao ambarana ao fitenenana? Jesosy taontsika rehetra dia misolakasaka pastera name fitenenana mankasitraka anareo mianatata amin'ny toriteny fa nahafinaritra nakasika nampinime kely sady voaray tsara ny lesona. Alleluia. Ny voalohany nakasika anazy ireo le fomba nahitany Jesosy ny teo latinisa tena mahagaga marina. Olona izy manjoko dia ny olona lava daholo fa nefa izy indray nitany Jesosy tena mahagaga. Dia le hoe izy koa tsy aretina lamosina tsotsotra fotsiny satria tena efa 20 taona efa tena fanahy ratsy mihitsy efa fanahy faharofo mihitsy no nanjoby azy fa ao anatin'izany na dia misy an'izany dia mila mifikitra tsara tena mandroso tena tsy kivy hoe 20 taona zany tena efa ela marina zany fa tena tsy kivy mifikitra dia sitrana ihany ny farany. Alleluia. Dia tena nakasika anakilay efa sitrana izy dia tsy ny publier sary sy nanao APDB sy ny photo de couverture fa nankalaza an'Andriamanitra indray mahakasika kely zany toepony zany. Dia hoe inona nataonao raha sitranin'i Jesosy koa ianao raha zako ny teo amin'ny toerana dia zako hiteran'Andriamanitra. Alleluia. Dia tena zava-dehibe anankiray koa hoe sady tena mbola hoe nampitombo hoe tena ilaina no mitandrina sabà satria manino tamin'ny andro sabata nazitranan-tsosiny io ary efa mpitandrina sabata io ato teo koa Jesosy dia efa fantany Jesosy dia teo mihitsy nanasitranan'i Jesosy azy. Alleluia. Zany hoe ilaina zany no mitandrina sabà. Dia tena anankiray koa le teo amin'ny le hoe nemana no azonareo hanaovandra ratsy sy sisa ty ny mpanapaka ny sinagoga dia hoe tsy mahavita izy dia mametsiny fotsiny tsy tsara zany zay hoe rehefa tsy mahavita aleo raha tsy miteny. Dia nakasika anankiray dia nitovizana kaotra le hoe ny fahitan'ny olona anao mety reradava farofy iray ny leso tsy fantatro avy fa ny fahitan'i Jesosy anao dia zanak'Andriamanitra indray mahakasika zany. Ny olona mety nanao anara-petaka fa Jesosy tena zatra tsara be ny itsony atsika indray mahafinaritra kely. Dia izay nakasika anaty tain'i Jesosy taontsika rehetra. Alléluia, mankasitraka indrindra anao raha lahatojo anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao dia mitombozotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany mahereza foana ihany koa amin'ny asan'ny tompo. Izy indray mbola hiantso manaraka tao. Ranabavy lovely ve raha afaka malinainao ny antso izara fahatsapana sa tamin'ilay apela sika maky teny no netsonao teo azafady ranabavy lovely rehefa avy eo raha mba afaka malinainao ao amin'ny commentaire ao afaka miantso anao rehefa na tsy izara fahatsapana ve apela tamin'ilay fizarana fahatsapana ve sa apela tamin'ilay namaky teny le hitako tao io tain'i Jesosy ary ranabavy Erika inona indray ary ianao ny tompon'ny toriteny dia misaotra anao tamin'ny toriteny dia nefa koa ianao mbola izara fahatsapana ihany inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Eo laza teo daholo moa fa ny tena hoe nakasika kely anahy fotsiny le hoe Jesosy zany efa niandry an'ity vehivavy ity tao tamin'ny andro sabaty ohatra ny hoe efa nanao surprise an'ilay vehivavy zany izy ny tonga mialoha hijery an'ilay vehivavy hitazana an'ilay vehivavy dia ilay vehivavy ity ilay vehivavy tratran'ny faharofo ity koa efa mitandrina sabata foana izy dia efa
tandrina sabata mpivavaka isa-sabata dia raha zany tena mikasika ana hoe le izy na dia nanana farofy arana voafarotry ny fanahy ratsy dia tsy nataony sakana mihitsy le izy anatonana an'Andriamanitra ary le tahitany taopony mihitsy ny tena nakasika ana hoe na dia miondrika ary izy dia mbola vita mivavaka isa-sabata ozy izy dia mikasika hoe mivavaka isa-sabata izy dia hitan'i Jesosy koa zany dia zany namonjeny Jesosy azy dia tonga dia hitan'i Jesosy izy satria miavaka satria rehefa miavaka tsika dia mora hita kely dia nakasika anazy koa tamin'ny teny paskera hoe tsika rehefa misy zavatra manjo atsika ohatra hoe matetika miverimberina ohatra hoe marary an-doha dia rehefa marary an-doha foana ohatra dia efa tsy tokony hoe vavaka fotsiny ny atao amin'izany fa tena hoe mila délivrance mihitsy satria mety misy fanahy ratsy dia ny faharoa nakasika anazy koa dia hoe Jesosy rehefa miantso amin'ity vehivavy ity dia tsy mba nataony hoe i vehivavy tsy mahatraka na farofy fanahy farofy na farofy lava na reradava araka le fanoharana teo ohatra na mekely anahy fa nataony mihitsy hoe ity zanaka Abrahamy ity zany hoe tena hoe ampitiavana be mihitsy zany nataon'Andriamanitra amin'ity vehivavy ity na dia ny olona manodidina ary mahita hoe reradava io marofo lava io tsy mahatraka io dia hafa mihitsy ny fomba fijerin'Andriamanitra antsika hafa mihitsy ny fomba fijerin'i Jesosy dia ny fahateny farany le eo amin'le artiky be le fomba namoana le hoe omby sy ondry sy boriky le hoe vahana amin'ny andro sabata izay ro tena azy zany dia amin'ny ara-panahy hoe aika zany tsika le ondry le boriky le omby vahana amin'ny andro sabata dia ampisotroana rano dia Jesosy le tompo mikarakara le tompon'le omby le tompon'ny ondry mikarakara ny ondry mamany ondry rehefa amin'ny sabata zany hoe andro fisotrotsika zany andro sabata fitsaratsika fa andro fiasana fiasan'Andriamanitra fiasan'i Jesosy izay tena nakasika be anahy teo dia le hoe mila mideran'Andriamanitra tsika rehefa avy nositranana mila mankalaza an'Andriamanitra izay tena nakasika anahy paskera dia makasitraka indrindra Jesosy Alleluia be mankasitraka indrindra anao raha nabavy Erika anatin'izay fizarana fahatsapana zay Andriamanitra manaka-pahasalamany mamaly fitianao dia mino fa zay daholo no nizara fahatsapana dia hianira ary tsika misaotra nareo rehetra Jesosy hamaly fitia dia hianira anankiray tsika anatin'ny tery ity tsika no hiditra mivavaka famaranana sy vavaka ho an'ny firenena. Alleluia. Alleluia. Zao dia tsika ty iratiary vonahitran'Andriamanitra dia tsika ty irateo mpanasitrana da anatin'izay hidirantsika ny amin'ny vavaka dia hoe nofinaritra daholo isika tsirairay avy misaotra ny rehetra tamin'ny fandraisana anjara tahito Yeah.
Alléluia.
mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay Jesosy mahalalany amin'ny fataterahany fotoana teto androany. Lehibe ianao, lehibe ny fitiavanao, fahasoavana avy aminao no natotosan'ny fandarina teto androany fa tsy herinay natanjakay. Ianao no niaro satria teny am-panomboana dia efa sika tapaka Jesosy fa tsy navelanao kosa raha tsy vita hatramin'ny faran'ny fandarana. Ho anao anie ny voninahitra dia raha iny anaranao masina misaotra ny amin'ny teny izay nahafafy tamin'ity androany ity. Engane izany teny rehetra zany mba tsy hisy ho latsaka, tsy ho hisy ohatsainiko ny vorona piaza ary tsy misy ho latsaka eny amin'ny tany marivo na eny ambony vatolampy na eny amin'ny lalana fa tena hoe aniry eny amin'ny tany lonaka. Ka sy ny fony tsirairay avy zay tonga teto androany tena ho tany lonaka aniriny ny teninao ary ny vozy nahafafy dia hamoha avy za tena rivotsy manam-pahataperana ka hiboboka mandrakizay aty anatinay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Raha misy tonga teto androany misy fanahany rofo zany olona izany na marary na tsy matraka, ianao ny Jesosy manana ny fahasoavana omena zany olona zany araka ny lehibe ny famindraponao sy ny fitiavanao. Dia tsisy avelanao hiala maina zay tonga teto fa ianao amaly fitiny tsirairay aby zay tokantrano isam-batandrona ny fahasoavanao reny any. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Mampandrosikana vavintsika Fabiola amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Fabiola anao ny fitenenana. Halleluia. Dia makasika indrindra pastera nanome firenena daholo tsirairay avy mbola hiaraka hivavaka ary isitariavana malala amin'izao izao hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Sotra besaka anao zay Jehovah-Andriamanitra tamin'ny teny izay nisaren'ny tandroany tena hoe tanteraka sy lavogamy mivavaka tandroany ary misaotra anao zay koa tamin'ny teny izay nampivoana mpanomponao fa tena hoe nampahery anay tokoa nampianatra anay izay anao tandroany mba hanana anay hetaheta anao Jesosy malalo na inona ny olana eo amin'ny tenanay na aretina izany na olana savahana fa izay tsy ataonay sakana sy hanatonana anao na inona endriky ny rofo eo amin'ny tenanay Jesosy malalo hanana hetaheta izahay mba hahafahanao hanafaka anay sy hamonjy anay hiteny aminay koa ianao hafaka mirofonao ianao tahaka ny tenenana amin'ny vehivavy tsy nahitraka nandritra ny 18 taona teo hitanao Jesosy malalo izay manana tenana tsy mahatraka izay manana fanaroa mba hatraka izay manana aretina seza rehetra Jesosy androany fotoana fionanay aminao izany izay manana tenana tsy mahatraka tandroany Jesosy na efa antaonany maro aza izany nanana aretina seza izany manomboka androany dia hitraka amin'izay manomboka androany Jesosy mba hankalazanay anao izany tena hoe hideranay anao hankalazanay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao izany Jesosy malalo ary amin'izao fotoana izao dia hitoram-bavaka manokana ho an'ny firenena izay amin'izao fotoana izao tsy mba miafina aminao izany firenena izany Jesosy malalo hitanao ny zava-misy ianan-dahoaka malagasy ao amin'ny firenenay efa ny olona manana fiainana roty ao amin'ny firenenay Jesosy androany dia mangataka Jesosy malalo izay mba hanafahanao izay tsy mahatraka hanasitrananao izay manana aretina mitaiza Jesosy tena hoe hanafaka izay manana aretina mitaiza ianao tena hampitraka azy Jesosy ninona izay nizanitsika mandalo olana mandalo sady resavany eo amin'ny fiainana Jesosy malalo tena hoe ianao hanafaka izany Jesosy malalo satria ianao hanasitana ianao hanafaka ianao Jesosy malalo marina tokoa tamin'ny andro sabata dia fanifadazana izay nataonao Jesosy malalo vaoaka malagasy tena hoe mba hanana hetaheta hitady anao Jesosy malalo dia mitady ianao dia sady aleho voninahitra ao amin'ny firenena ianao Jesosy malalo mba tonga ireo olona mandalo azy na mandalo aretina faharofiana Jesosy tena hoe hidera sy hankalazanao satria nafahanao sy Jesosy malalo satabesina Jesosy malalo amin'ny fitiavanao dia misy matoky fa tena hoe hitasy fomba anay tsirairay avy ianao Jesosy malalo teny aminay ho afaka mirofinay izay Jesosy malalo fa dia raha hisaraka eto Jesosy malalo ny fanatrehanao tsy hisaraka aminay zay fotsiny hisaraka eto fa fanatrehanao fomba sy hiaraka aminay mandrakarivo raha toa zay amin'ny fialamanginana ity aniraka ny telinao masina ny ianao ho manodidina anay mba ho voninahitra ny anarany tsotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Halleluia. Sotra betsaka anao mba Fabiola tamin'ny vavaka mamy be izay nentinao
Andriamanitra manaraka-pahasahoana maro fitenao dia mitomositra sy fahasoavana hatrany mahaleza foana amin'ny asa mitombo. Misaotra betsaka ihany koa nanavavitsika Erika tamin'ny toro-teny sy nanavavitsika Bersabata amin'ny vavaka fanombohana. Ianareo rehetra izay nizara fahatsapana, ny namaky teny, ny nanao commentaire, nanao traduction tamin'ny teny frantsay, ny nandray anjara tamin'ny commentaire sy nareo izay tonga rehetra teto androany dia torana fisaorana ary temena fotoana andriana raha-pitso raha loatsika andro lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamantsara taontsika dia eo retoretsika raha mipitso. Raha ny tokony izy dia tokony izy ny fandarana misy andrata raha pitso ka raha misy fandarana misy amin'ndrata dia manomboka lolony amin'ny 7 ora sasany tsika. Dia avy eo manomboka ny misy andrata dia manomboka ny lavaka fiambelona irana ny tenako. Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com aki radio point radio 1 2 3 4 5.com fanomeno izy Aki radio misy tokotetsaka ny adiny telo amin'ny 9:07 maraina amin'ny 9:07 alina. Tay tompo daholo raha pitso indray. Amen. Afetsika hoe mino aho, ianao no ilaiko, ianao no mpanasitrana,